falafosan'ny vidim-piainana zara raha mihinana vary raika poka ny olona 5 an-trano. SSM manome iray volana ny fanjakana amahana ny olona ny piasa malagasy. Andro masy fanamarinana ny fifidianana na ny AFF apetraka anaramasy mialoha mandritra ary aoriany ny fifidianana. Ankafaliana sy ampitiavana tompola sy tompoko vavy no tsy diako ny tokantrano sady hiara-bakanao amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra ny MPS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Apetraka avokoa ny paikady rehetra hiadiana amin'ny mety osika sy ny alabato mandritra ny fifidianana mifanesy atao rehetra eto Madagasikara. Manome toromarika eny fotony ireo politika avy amin'ny antoko tiky Madagasikara araka ny baiko nataony filoha Marc Ravalomanana. Anisan'izany ny fisoratana anarana anatin'ilay fifidianana sy ny fahavitriana mifidy toy ny tranga tetsy Andoharano fotsy. Ravorazafy mahenina sy toky Ramarla. Marobe ny tombony ho an'olom-pirenena ny fisoratana anarana anatin'ilay fifidianana hatramin'ny anombohan'ny sotram-pifidianana ny volana Oktobra teo tsy nikely soroka nanao fanentanana ny avy amin'ny antoko timo. Olona tsy anaty fifidianana zany dia olona tsy afaka andatsa bato, tsy afaka hifidy zany, tsy afaka hilatsaka ho fidiana ihany koa, tsy afaka ho tendrena ho mpikamba anatin'ny bao fantajam-bato bureau de vote, ary tsy afaka anaramaso ny fifidianana, indrindra ihany koa tsy afaka anao fitarena rehetra misy osika anatin'ny fifidianana. Zay zany tombotsoa antsika fotoanaro anatin'ny listim-pifidianana. Noho izany dia voalohany zava-dehibe misy fisoratantsika anarana anatin'ny lisitry mifidy mba ahafahantsika mandatsa bato amaranana izao fitonana tsy mahomby izao mampijalo ny vahoaka ary mampahanta ny firenena malagasy nanomboka tamin'ny taona 2024 ka mba ahafahantsika hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Araka ny fanambarana nataon'ny CENI dia mbola azo atao ny fisoratana anarana anatin'ny lisitry mifidy eo anivon'ny fokotany hatramin'ny volana Mai 2023 zao. Noho izany dia manaiky antsika rehetra mba hanentana sy hitona namana rehetra, namana siavana, mpiaramonina rehetra feno 20 taona mba anatona ny birao fokotany misy antsika mitondra karapanondro sotra anarana anatin'ny lisitry mifidy. Noho izany rehefa tao averina eo anivon'ny fokotany misy antsika ny lisitry mifidy any amin'ny volana Mars anoany dia manaiky antsika na manomboka zao zany dia efa azo atao manaiky antsika rehetra mba handray andraikitra hifanentana mba ho tonga any amin'ny birao-pokotany mba anamarina ny anarantsika raha voasotra marina anatin'ny lisitry mifidy ny tsirairay, hijery raha misy ny tsy ara-dalàna ao anatin'ny lisitry mifidy ny anarana verimberina doublon ohatra zany, ny olona efa maty, ny olona tsy ampy taona, ny olona efa nifindramonina ka tsy mipetraka intsony ary tsy tokony anatin'ny lisitry mifidy. Tsy maintsy apetraka avokoa ny paikady rehetra mba hisorohana ny osika sy endrika alabato ataon'ny mpitondra. Ankoatra ny fanomezana fiofanana ireo anifotany, manome toromarika ihany koa ireo birao politika tiany araka ny baiko ny filohan'ny antoko Marc Ravalomanana. Kanefitsika dia mametraka kosa hoe lalàna no nametraka an'izany fanavaozana listim-pifidianana zany fa tsy safidina antoko anankiray na sampana manokana ohatra ny ataon'ny CENI fa mahatsika ao any antoko manaraka ny ara-dalànantsika dia nanao zay fanantanana zay ny andriamatoa filoha Marc Ravalomanana. Kanefa kosa dia nanipika mazavy tsika fa itsika dia tsy anaiky mihitsy an'izay mety endrika tsy ahatomombana izany fanisana ny mpifidy ka atonga indray isanatry ny vava ny osoka sy ny alabato amin'izany fanantanana fifidianana zany satria isika zao tokoa tonga amin'ilay fitenenana hoe leo mbo nanomalitsika ka tsy teherika zava-boribory. Zany nefa tsy maintsy nitaky andraikitra sy asa ho antsika ihany koa. Dia izay nanaovana an'ilay antso hoe ametraka isika n'ilay antsona hoe comité de vigilance électorale na andromaso mihitsy hoentsika anaramaso an'ireo fanatanterahana izany fifidianana izany aty am-piandohana mandritry ny fifidianana ary aoriana ny fifidianana manam-pivoaka ny voka-pifidianana. Zay na mafisy natao anatin'le hoe fametrahana ny AFF na hoe andromaso fanarahana ny fanaramaso ny fifidianana. Izany dia tsy rafitra apetraka fa miainga amin'ny isambatan'olona ny ao anatin'ny ankohonana
ny raim-pianakaviana dia mahalala nisan'ny zanany ao anatin'ny tokantrano ampitaona ka tokony soratra anara ao anatin'izany fifidianana zany a misy mpifidianana zany dia andraikitra ho rain'ny ankohona na ny renim-pianakaviana no manaramaso sy manentana ny zanakatsika ampitaona ao anatin'ny tokantrano mba anao an'izay fanateteranana ny andraikitra araky ny voalazako teo vitany ao anatin'ny tokantranontsika dia mifampiresaky tsika mifampibodrindrina hoe mba efa nandalo tao amintsika ve reny mpanisa mpifidy reny efa tapitra moa zao ny fisidiany zareo nanivony tokantrano fa mbola misy any koa ny fanentanana atsika hoany amin'ny borony fokotany soratra anarana raha tsy ivona lasibatry ny alabato ny tima tamin'ny fifidianana farany teo izay no antony anentanana ny tsirairay ho mailo amin'ny lisy mpifidianana ka anaramaso izany arak'izany dia mila mijoro ny rehetra ary masay tondra fanovana ho an'ny firenena amin'ny alalany fifidianana hoy ny mpikambana tima tao Andorany fotsy androany nandritra ny fankalazana noho ny nahatratrarana ny taona vaovao 2024 iray ihany ny tanjona ary ny fanarahana ny toromarika ny lehibe ny antoko tima ihany no ahitana fahombiazana mbola iravy Razafy Mahenona sy Tokira Marola atrany ao anatin'ny firaisankina ary firaisapo no hanomboana ny asa mankadiry miandry ny atoko tima amin'ity taona ity ho an'ny mpikambana eto Andorany fotsy ny voakam-pandresy no tanjona ampandany izay verina ireo fa olona manana traikefa afaka anafaka ny Madagasikara ao anaty krizy ny fahaiza mifidy anefa no zava-dehibe ary indrindra ny fandehanana mifidy hatramin'izay rehefa misy hoe lisy mpifidianana reny dia raha voatapitra fotsiny hoe amin'ny 31 janvier ny farany lista dia mikatona ny lista fa tamin'ity mbola mahazo coup de grâce rehefa vahoaka tongava daholo tika isoratra anarany bakasany amin'ny pokotany kingakinga mihitsy aza matory fa izao raha tiatsika andresika ny ray aman-drenitsika sorato aloha ny anarany mba mpifidytsika azarina ny zoanananao fa olona olo-pirenena valiny ianao fa rehefa tsy mifidy ianao dia tadidio sao teniko zao fa ianao noho tsy mananjo no mitovy dia rehefa be imenimenina ianao ilaza ianao mitsaly zahay mbola lazako etoko fa ny mpanao politika no mitatana ny fanjakana rehefa tsy mifidy ianao dia na fahavalo tsy tokony hipetraka eo aza tafapetraka eo fa rehefa mifidy kosa ianao araba soa araba tsara rehefa ny tsara ny tonga ao mifanentana ny mpikatroka tima eto Andorany fotsy noho izany ary miantso ny tsirairay soratra anarana anaty lisy mpifidianana anamarina ny anarany kosa ho an'ireo izay efa ny soratra anarana raha vony firenenao dia mipitondro zany tompona andraikitra tsy hafany ihany ka mampatomba ny tompona andraikitra tonga eo ianao za isika menakavy ka diso be ny fitenenana manao hoe tsy raharahana izy resaka politika Yesu eo amin'ny toe-tsainy zany tompoko fa raha tataraiko atanareo ny zavatra miainako nanarahana ny fidadaravalo manany te dia lava naka 1000 page raha tsy ho feno kanefa dia tsy kivo ny tenako fa naninony resy lahatra tanteraka ny tenako amin'izay fampandrofona ny netiny zany lehilahy zany ka nijoroko eto ino maravalo manana manetsika atsika mba ho tonga hifidy ho tonga andatsabato ka ny atoavatsika amin'izany fifidianana sy fandatsam-bato zany dia ny fanoratsantsika anarana aloha any amin'ny fokotany ho an'ireo zay mbola tsy voasoratra anatanteraka izany dia manentana antsika tanora indrindra zay ampitoana amin'ity taona ity fa fotoana zao efa manakaiky le fotoam-pifidianana resahako eto aoko tsika tsy atoritory fa raha soatanana no avinao tonga miaraka ny fanombohana miasa miaraka ny fahombiazana vonina riady hatramin'ny fanany amin'ny mety ho osika mandritra ny fifidianana ny tima Andorany fotsy lafomba-voan'ny politika izay hatrany efa voamarina izao fa iroso amin'ny fanovana ny governemanta ny mpitondra Andry Rajoelina fanambakevitra tara loatra nefa izany onambaran'ny solombavambahoaka Toditsoa Andriamampandry Androany mifanohitra hatrany ankoa ny fanampahan-kevitra raisin'izao fitondrana izao Jessica Miray sy Manora Andriamalala ny fiandohany volana desambra 2024 taona no sy ny fitsipaham-pitokisana amin'ny governemanta Tsay ny solomavambahoaka teto Tsimbazaza nahatratra hatramin'ny 5 nanao sony
raha 2 nitakiany lalàna anekena ny fitsipaham-pitokisana tsy tanteraka nefa ilay fitsipaham-pitokisana noho ny antony tsy voazavatra amin'izao 2 volana ty aoriana sy nanekena izay fitsipaham-pitokisana izay iroso amin'ny fanovana governemanta indray nefa ny fitondrany tetika anomanana fifidianana kasaina tao eto ho ny solobavambahoaka ny dim fanovana zay gouvernement akaiky fifidianana izao dia gouvernement io anomana ny fifidianana sy angalabato ny hevina ao anatin'ilay izy zany ao anatin'izay ka eto tsisy anaovana roan'izany intsony eto ary efa vonona daholo ny vahoaka hiaro ny safidiny efa be ny resaka izay atao amin'ny vahoaka ary zay no angatahana ny senia amin'izao fotoan'izao mbola hamafisina ihany fa avoay ny olona zay nisotra anaratra ny amin'ny lisy mpifidianana mba isapokotany mba ho hitan'ny olona fa misy nge olona efa maty ao anatiny io misy olona tsy misotra anatin'le fokotany zay nge tena le hoe mangarary ho an'ny olo-pirenena sy ny mpanara-baovao tsy hisy akony loatra amin'ny sosialim-bahoaka intsony ny fanovana governemanta iny nintsony ihany koa moa izany no ho vitana minisitra ao anatin'ny enim-bolana ny fanjakana raha teo ia raha malala fa tsy misy vola tsy misy tsy mitaraina amin'ny falafosan'ny vidinentana ny sarabem-bahoaka amin'izao fotoana izao zarara homana vary raikapoka ny olona 5 ao an-trano ao anatin'ny iray andro amin'izao fotoana izao voatery mitrosa isam-bolana tsy voalohatra amin'ny ofatrano sy ny saram-pianarany ankizy tahaka izany ny zava-misy iainan'ny akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ravira zafimahenina sy toky ramarola mafy amin'ny akamaroany malagasy ny vidy vary lafo izay tonga hatramin'ny 1000 ny raikapoka betsaka no efa tsy manao izany foto-sakafo intsony fa miaina amin'ny ankotrana sy anina mora mahavoky hiatrihana avokoa ny saram-pianaran'ny mpianatra ny ofatrano sy fahasahirana na hafa ka voatery ampifandanjana ny vola miditra sy mivoaka na tsy maintsy mifanampy ny isa tokantrano mitady asan-tselika be tena sarotra raha mitondra 100 000 anao miantsena mividy vary okapoka telokapoka efa tsy ho hitanao intsony le 100 000 tsisy loaka hoe mba tsaratsara fa anana na ovy tsisy zavatra hoe mba hita mahafinaritra zany le izy fa mampalahelo vahoaka mampalahelo tanteraka tsy manana tahiry ohatran'ny taloha mba manana tahiry kely ianao fa zay hita tonga dia lany zay asa tanana ny asanao dia indraindray tapabolana rotoko mbola anao tena tsisy dia raha tsy manana tahiry kely zany ianao dia efa tsy mihinan-kanina tsy mihinana raha ohatra hoe marary ho any amin'ny dokotera tena sahirana tena sahirana lafo dia lafo mihitsy aloha zao tena tsy hita mihitsy maro anaka tena sahirana sarotsarotra ihany satria izay mandoa ekolazy mandoa droany ankizy be da be tady vola mihirika mitady mafy ezaka mafy ny vary tsy maintsy trosaina ohatra hoe 5 alina 1 alina mandrapa zanako mamerina azy tena tsy ho zakany vahoaka intsony le izy satria tena efa miakatra efa 5 000 kapoka ny vary taloha zao zay 5 mianaka zay ndray trano dia mahandro vary miroso tapany fa amin'izao raikapoka sisan'andro avao ny mpianatra moa dia efa naneoko lazy ny mpianatra rehefa misongotra songotra tena lafo tsy tratra ny ray aman-dreny intsony satria na ny sakafo nylaiky izy rehefa ila tsy ahita mihitsy miasa tsisy mitrosa zay zao manofatrano dia nofatranonay amin'izao mitambatra rovolana satria niasa tsisy ny ankizy mianatra indraindray ny ekolasy sy voaloha dia avery mpampianatra moa ny ankizy vokatra ny tsy faiza mitata mpitondra no antony fahatrana sy fahoriany malagasy toy izao variana any amin'ny tsy laram-pahamehana tsy nanan-kanina ka mikorosofahana ny fiainam-bahoaka tena nidina dia nidina fahafaha mividy ny vahoaka malagasy mividim-piainana nefany tena misonitra dia misonitra ny antony dia tena hoe vokatra tsy faiza mitata ny mpitondra ary tena mahatsapa tena sahirana latsaka katerena ny vahoaka betsaka ny firenena nandalovan'izany reto mandringana zany mandalo catastrophe naturelle fa tsy Madagasikara ihany satria zay moa koa nataon'ny mpitondra fialana kanefa kosa dia nanana heritsika afaka niatrika ny fampandrosoana ara-tokairena teo aminy dia raha ohatra ka ianao dia hitondra nefa ianao matahotra covid matahotra cyclone matahotra batsiray sy ny sisa dia aiza indray zany nefa ran'ilay Madagasikara ao anatin'ny krizy Madagasikara tsy tafavoaka ny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy ary mibaby ny vokatra izany ny vahoaka madinika any vaholany hita mpitondra mizara sakafo toneny amin'ny hotely
vonjy-tavanandro ihany anefa izany ary tsy ny rehetra no misitraka izany fa ny ankavitsian'ny malagasy. Vavaony tsy fandriam-pahalemana manao antsoavy ny imponina ao Anosoa Ambohimanarina boribory tany fahenina noho ny tsy fandriam-pahalemana mandry tsy lavoloa ny mponina satria matetika loatra dia ahenoana vakitrano sy asa fanendahana toy izao indrindra ary ny zava-misy eny an-toerana araka ny fanadidina nataony Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Efa tafiditra ao anatiny hoe zone rouge izahay hoy ny mponina eto Anosoa amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Saika ho isan'andro no ahenoana olona miantso vonjeo sy vakitrano ety an-toerana. Raha ho an'ity renim-pianakaviana ity izao, indro nisy namaky izay ny tranony, ny zoma lasa teo ny farany, lasa tamin'izany avokoa ny akoho amam-borona rehetra, mitentana eo amin'ny 3 tapitrisa ariary eo ny fahaverezana. Efa imbetabe kosa izay aloha izany efa mitaraina hoe ilay lalana tsy izy jiro daholo na ampotolo maizina ray izay. Efa mba mitaraina kosa izay ny amin'ny président Pokotany Anosoa kosa hoe ahoana izany inona no ataontsika ary fa misy mpanendaka ty lalana ity satria maheno tranonay amoron-dalana be. Maheno mihitsy izay tena olona miantso vonjeo foana nefa tsy hita hoe ahoana izay izy mivoaka an-trano koa matahotra. Indro vaky izao ny tranonay ny aliny voalohany toa ny VCNR mity lakile mihitsy ao ny olona miditra. Lavany izany tao izy niditra. Tsy haiko afaka préféré any indray tonga indray izy tamin'ny aliny azy maty teo tamin'ny rasasany teo. Telo lany tafiditra teo tokotany tsy haitsony hoe manao inona na manao inona fa dia tena tafasaotiny io tamboho be io. Raha ohatry zao antsika dia tokony hoe entany fa tafasaotiny io nisaoty izy fanenjena nefa tsy tratra. Dia ohatry ny mampalahelo satria ny taraina zany tena hoe le fandriam-pahalemana le vakitrano atao ahoana ihany kosa ny ary zany. Dia zany tena mba hitanay zany hoe le sécurité an-tanàna mihitsy zany satria na amin'ny resaka jiro sotra zany dia efa tsy mety. Ny sécurité ety aminay zany eto Anosoa azo lazaina hoe zone rouge mihitsy satria za sécurité ato amin'ny lycée Anosoa Ambohimanarina. Zany hoe nandritra ny 7 taona zany ny toetra tao eny telo nisy mpangalatra tafiditra tao aminay. Zany hoe enindroa tratra fa ny enindray mandeha tsy tratra. Lasany tamin'ilay voaloha aloha zany resaka varavarana fa tratra ry zareo. Dia faharoa indray resaka le panneau solaire napetaky ny fokotany. Antsoava araka izany no ataon'ny mponina ety, efa tafahoatra loatra hoy izy ireo ny tsy fandriam-pahalemana ka mangataka vahaolana maharitra. Dia mba mifangatanay zany mba ho asiana jiro zany le poto amin'ity lalana pavé midiny ity satria le maizina zany mandeha amin'iny dia manjaka le mpangalatra. Tena zany manao antsoavy mihitsy sany amin'ny fitondram-panjakana hoe mba hajerevo le fandriam-pahalemana fa tena mafy loatra. Raha ny fitaraina mponina trandy na ny fasana azy ety misy mamaky vao tsy ela kory izay no nisy nangalatra ny varavara-pasana iray amin'ny teto. Nanatanteraka fihenam-be androany ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny SSM na ny antsoina hoe solidarité syndicale de Madagasikara atao Antsahamanitra. Betsaka ny olana sedrany mpiasa eto Madagasikara indrindra ny miankina amin'ny fanjakana. Manome iray volana ny fanjakana araka izany SSM amana izay olana rehetra izay. Mbola Jessica Miray sy Manora Andriamalala atrany. Mpiasa malagasy mivondrona ao anatin'ny solidarité syndicale de Madagascar ireto nanatanteraka fihenam-be ireto androany. Ny fampiarahana tratra ny taona fa nitanisa ihany koa ny olana ara-tsosialy eny ny mpiasa. Maro amin'ny orinasa mpanjakana no efa tsy nandraika raha mintsony amam-bolana maro toy ny Segrena sy ny FCE Fianarantsoa ohatra. Eo ihany koa ny olana mpiasa efa nisotro ronono izay tsy alohan'ny fanjakana. Efa nandroso vahaolana ihany ny sindika nisy ny fisionana ny 3 Novambra 2024. Efa nanoratra taratasy tamin'ny filoham-pirenena sy ny praiministra ary ministera maro ihany koa ny sindika saingy tsy misy valiny hatramin'izao. Mbola tsy misy valiny ary tsy ahitana soritra na dia kely mihitsy ary amin'ny famahana ireo olana izay mianjady amin'ny mpiasa ireo. Nisy ny taratasy izay nalefana izay. Raha ny zavatra natao teto dia hoe namehatra amin'ny 5 ny volana janoary teo izahay. Izay zany no nanaovanay an'ity hetsika androany ity. Manome iray volana ny fanjakana araka izany ny SSM amahana ny olana mpiasa. Iroso amin'ny dingana ambonimbony kokoa izy ireo raha tsy mivaly ao anatin'izay fotoana izay ny fitakiana. Efa tapitra nataonay daholo nangataka izay audience. Rehefa nametraka taratasy moa izay amin'ireny fangatana audience ireny tsisy valiny. Nataonay ampahabe maso indray zany tamin'ny alalan'ny Ainao Manjery ianareo mpanao gazety tsy misy valiny ihany koa dia nandefa taratasy izahay 2 volana mahery izay mbola tsisy valiny ihany everiko fa
efa nataonay daholy a ny dingana rehetrarehetra amin'ny maha syndika dia miditra amin'izay zay amin'ny izay voasorotry ny lalàna afaka ataonay syndika zany a dia zay no antony mahatonga anay mbola mamehan' izay ray volan'izay a mba hahafahan'ny fanjakana satria izahay tsy vitany hoe mitaky fotsiny fa efa omenay ny vahaolana raha ohatra ka miteny ny fanjakana hoe tsisy volana tanterahana azy dia efa miteny izahay hoe hitanay daholo tompoko ny vola ampiasaina amin'ny resaka carburant anareo isaky ny ministera isaky ny androm-panjakana io izay midangana dia midangana no atao an'ireny directeur sy directeur général ireny ary ny cabinet ny ministre tsirairay aby ireny hitanay ny anatin'ny loi de finance ny vola izay atokanareo mbola misy amin'ireny fanaovana fête cérémonie ireny. Syndicaliste maro no tonga nanatrika ity fotoana ity androany ahitana ny avy any amin'ny faritra ihany koa andrasana araka izany izay ho toy ny fitakiana. Vaovao ny toetry ny andro tany amin'ny 540 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana Tomasina no nisy ny foiben'ny ilay rivodoza mahery vaika Fredy ny riva teo mikisaka miakandrefana izy ka mafaka 9 kilometatra isan'ora ny ena ho 520 kilometatra isan'ora kosa ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 120 kilometatra isan'ora raha ny vinavina dia tombanana ikasika ny morontsiraka afovoany atsinanany nosy izy ny aliny talata ho avy zao na ny alarbi vao maraina be raha ny nambarana teo anivony sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro nahazo filazana fanairana amin'ny loko maitso ho an'ny fiombanana mialoha ny faritra analanjorofo atsinanana vatovavy fitovinany ary atsimo andrefana ankoatr'izay hanomboka ikorotana ny toetry ny andro any Andranomasina ny aliny alatsinainy 20 febroary 2024 noho ny alin-drano izay ateraka ilay rivodoza mahery vaika Fredy izay atrany. Afasambo nitondra mpandeha-teratany malagasy antsokosoko no sarona tany Komoro ny ainga-tany Mahajanga ny 9 febroary teo ity sambo ity. Sambo mpitondra entana ary nandritra ny fisavana sy ny fanaraha-maso natao teo am-piaingana tera amin'ny seranaty sambo ny Mahajanga dia ireo taty sambo ihany no tao anatiny niaraka tamin'ny entana saingy tany Patongavana no nahatratrarana mpandeha antsokosoko miisa 12 naverina no dia any Mahajanga tamin'io sambo ihany ireto mpandeha antsokosoko 12 ireto niaraka amin'ireo taty-sambo misy savalo ary nikadona ny 17 febroary 2024 tena amin'ny seranaty sambo samy tanana atao Andromaso sy atao fanadidina avokoa izy rehetra ireo. Fanantanteraka fampiofanana fanaovana savony atao amin'ny fokotany Anosoa androany ny solombavambahoaka Todsoa Andriamampandry entina anampiana ny olona hitady asa no antony fampiofanana. Jessica Miray Manora Andriamalala. Solitena avy amina tokantrano eto Anosoa Ambohimanarina ireto tonga nanatrika fampiofanana mikasika ny savony ireto. Tanora ny Antokotiko Madagasikara ihany no nanome fampiofanana mamaim-pona. Ankoatra ny fiofanana nomena fitaovana ihany koa ny mpisitraka entina iasana. Noho ny fahatsapana zany fa sahirana ny olona ety aminay ety Ambohimanarina ny asa tsy misy ary ny olona tena hoe tena sahirana daholo zany amin'izao fotoana izao dia nanapa-kevitra zany ny tenako niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amiko hoe alao manangana orinasa manao ao atetikasa zany ho an'ny mponina ety fotony dia mena fanofanana ry zareo amin'ny fanaovana savony maimam-pona ary koa nomena fitaovana kokoa zany zareo amin'izay fanaovana savony izay dia andro zareo iny dia zareo amin'izay zany no mitantana sy manangana sy manao an'izay savony izay zany dia manangana association izy avy eo na coopérative dia zareo amin'izay avy eo no mivarotra inivon'ny fokotany maro samihafa na tsy hijanona eto ny fampiofanana fa ity amin'ny fokotany hafa ato amin'ny boriboritany fahenina. Miankina kosa amin'ny fangatahany mponina sy ny filamponina izay loha hevitra ho atao amin'ny fampiofanana.
Vavaon'ny fitaterana amin'toana izay tsy izy ny lalam-pirenena faharoa iny amin'izao fotoana izao. Mampijaly tanteraka ny fifamezivezy izany. Tamin'ny 12 alina ny sabotsy alina lasa teo no nisy fiara maty teo Maromiza ka niteraka fitohanana an kilometatra maro mihitsy izany. Manampitrotraka izany ny fasimbany lalana ka tsy maintsy mandeha miadana ireo fiara. Maro be ihany koa ireo fiara be mpivezivezy ka mitarika izao fitohanana lavareny izao. Lafim-bavao afantanteraka kosa indray mpilatsaka an-tsitrapo misy 720 avy amin'ny Piscorp no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Niatrika fiofanana momba ny teny sy ny kolontsaina mandritra ny 12 herinandro ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo mialohany hiparitany any amin'ny toerana anatanterahany asany eny anivon'ny tontolo ambanivohitra. Iasa mandritra ny 2 taona izy ireo ampiroborobo ny fahasalamany reny sy ny zaza ary koa anohana ireo tetikasa momba ny rano sy ny fahadiovana ary fitiovana. Iampy 5 izy ireo amin'ny volana septambra 2024 ary sehatra mahakasika ny fambolena indray amin'izay fotoana izay. Anisan'izany ny fambolena legioma mifandraika amin'ny toetrandro iadina amin'ny tsy fanjary-tsakafo. Ratsaivana tamin'ny taona 1977 no noforonany filoha Amerikana John Kennedy ny Piscorp. Amaranantsika ny vavao maresaka iraisam-pirenena. 7-20 no maty, 100 no naratra. Maro kosa no tsy maintsy nafindra antoerana tao amin'ny tanàna ny Las Anode raha nitatitry ny manam-pahefana tany antoerana. Vokatry ny fifandonana sy ny herisetra nitranga tany antoerana nanomboka ny farany volana lasa teo. Nanisy aza ny fampitsarana ny ady teo miaramila sy ireo misily ny toy ny fifandonana any antoerana. Angambavoana ataony Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Olona mahery ny 5,700 sy rahetsy nafindra tamin'ny toeram-ponenany atao amin'ny tanàna ny Lasanode ao Somaliland vokatry ny ady ao amin'ny fireneny. Raha nambarany birao mpandrindra ny asan'ny firenena mikambana misahana ny maolona ny antoerana. Ny ankamaroan'ireo dia vehivavy sy ankizy avokoa. Maro tamin'izy ireo no nipetraka teny ambany hazo. Ny sasany tamina sekoly tsy nisy mpianatra intsony vokatry ny ady. Raha ny fampahafantarana nataon'ny firenena mikambana misana ny fifindra-monina manoloana ny mpanao gazety ny Zomateo nilaza izy ireo fa mahatratra enal ny ireo Somaliana avy ao Lasanode niondrana nakany amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Etopia. Tato anatin'ny faraparany volana nafaniny toedra raha tao Somaliland nipoka ny aty amin'ny miaramila sy ny milisy ny gouvernemanta Somaliana tao Lasanode ny 9 febroary lasa teo. Nahatratra 7-20 no maty, resefajato ireo naratra tao amin'ny tanàna maro raha nitatitra hatrany. Ny 10 febroary nangataka fampitsarana ny ady manam-pahefana tao Somaliland, saingy roa andro tao aorian'izay ny ampangany milisy ho nanafika ny miaramilan'izy ireo. Vokatra izany ny toy ny fifandonana nateo azy io fampitsarana ady io. Nilaza ny praministra Somaliana Hamza Jibar fa mila atsahatra ny ady ka tokony fantoka betsaka amin'ny fanampinany maolona ny rehetra. Faritany Britanika teo aloha nanambarany fahaleovantenany tamin'ny Somalia ny taona 1770 i Somaliland. Fihetsika izay tsy nankatoavy ny fianakavim-be iraisam-pirenena. Faritra misy mponina 10 sy 4 tapitrisa. Ny fandarana ao Namarina sy ny fandarana Global News avy hatrany izy ireo ny fandarana arainao aorin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra lohateny hoe que justice soit faite ary rapitso alady alina kosa dia ny horonan-tsary mitondra lohateny hoe mariage au fusil de chasse. Izay no horonan-tsary indray miseho ho arainao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS rampitso alady alina. Ny sampana fampahalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.